Fa nanatateraka fifanaovan-tsony fiara-miasa amin'ny ady amin'ny cybercriminalité kosa ny ministeran'ny postra sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Gérald Ratsimbazafy no mitatitra ny vaovao. Hanamafy ny fampiarana ny lalàna laharana 440 tsipika ohatraotra enina amin'ny ady atao amin'ny cybercriminalité ity fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Haitao Rakajy Mirindra sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ity. Zao dia tafiditra tanteraka amin'ny vinan'ny filoham-pirenena izay mametraka ny tany tandalàna eto a Madagasikara. Ary fantatritsika fa miroborobo tanteraka ny teknôlôjia vaovao ka zareo ao amin'ny filaminam-bahoaka ny polisy nasionala dia adidin'ny gouvernemanta ny manome fitaovana andrareo ahafahany manatanteraka ny asa izay tandrifa. Taorianan'ireny fatongava ny représentant Facebook ary taorianan'ireny conférence izay natao teny amin'ny CCI Vato reny momba ny fiadina amin'ny reny cyberattaque, reny fanaratsiana amin'ny réseaux sociaux ary fitaizana ihany koa ny tanora ny zaza tsy ampy-taona amin'ny fampiasana an'izany ny réseaux sociaux zany dia ny ministeran'ny postra zany amin'ny alalan'ny projet présidentiel le numérique pour tous dia manome fitaovana ho an'ny ao amin'ny polisy nasionale. Mifanindran-dalana araka izany ny fanapariahana ny teknôlôjia vaovao sy ny famongorona ireo mpanao ratsy ara-tserasera sy fifandraisan-davitra.